J'ai Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni fampalalang Vaovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Vous présente Ni Vaovao. Takony tsy fitovi-kevitra politika ny fijaliana sy ny fahoriana iainany vahoaka malagasy tato ato. Io fahoriana sy fijaliana ny vahoaka io izay nararoto mpitondra hitazonana amboletra ny fahefana. Tsy mipetraka intsony ny fatokisa ny vahoaka ireo rafi-pitsarana ny karakara ny fividianana. Tsy nagaga raha ambany ny tapa-avitria ny olo-pirenena. Nandritra ny fividianana teo hoy ny FES izay namoaka ny gazety boky politika andiany faha-efatra amby telopolo. Antsoratra no hamaliny ny governemanta ny solombavam-bahoaka raha ny taratasy tonga teny amin'ny antenimera-pirenena. Mampametra-panontaniana araka izany mety ho endriky ny fifanatrehan'ny solombavam-bahoaka sy ny governemanta ny zoma ho avy izao. Nankatoavin'ny banky iraisam-pirenena ny fanomezana vola mitetina $20 tapitrisa ho an'ny Madagasikara mahakasika ny crédit carbone. Zava-dehibe ny fahaiza-mitantana ny vola hono teo anivon'ny Alliance Voary Gasy hanatsarana ny fiarovana ny ala sy ny faritra arovana. Any ivelany miaina anaty tahotra sy fijaliana efa tsy zakan'olombelona intsony palestinianina. Ho ny fanambarana nataony Haut Commissaire aux droits de l'homme ho anivon'ny firenen'ny Kambany. Takina ny ampitsarana tsy misy atakandro ireo herisetra na ho an'i Israel zany na Hamasy ihany koa. Ny antsiprian'izay. Alarobia faha-enina ny volana Decembre taona 2024 akafaliana trano tomboky lasy tongovavy no hitsidiany indray. Ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba manasanao ihany koa. Anaraka izany avy hatrany dia matoa an-datsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alety. Takony tsy fitovi-kevitra politika ny fijaliana sy ny fahoriana iainany vahoaka malagasy tato ato. Tsy vitan'izay ankilany io fahoriana sy fijaliana ny vahoaka io. Izay no ararotiny mpitondra hitazonana amboletra ny fahefana amin'izao fotoana izao. Marikivy sy leo fahasairana andava, tsy misy farany ny rehetra. Samy manao izay ho afany sisa, fa toa tsy hita intsony ny iantsapazana. Ireo mpitondra ny fandimby isan'ambaratongany, toa nandiso fanantenana sy variana namoky ny tenany fotsiny ihany. Ny fahefana ara-toekarenina, eo ampelantanany vahiny. Ny sasany amin'izy ireny aza, tsy menatra na matahotra akory, ny manjakazaka sy manimbazimba ny malagasy eto amin'ny taniny. Ny fahatrana mitombo, miseho amin'ny endriny samihafa no ilomanosantsika isan'andro. Izay miezaka manao ny rariny, te hanova zavatra, mikatsaka ny fahamarinana, na te hitondra fivoarana indray, no voatondro molotra ka alazaina ho mianan-kendry, voaompa sy enjehina mihitsy aza. Efa tonga hatrany amin'ny filazana ihany koa hoe tsy salama na marary saina. Raha ny zava-misy aloha, takony tsy fitovi-kevitra ara-politika ny fijaliana sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka izay efa tsy manan-kery intsony, mitrosina amin'ny tany ary very fanambola velona, raha sendraka manompo maso sy mandefa eritreritra any amin'ny hoavy, indrindra ho an'ireo zanaka amanjafy. Tsy misy intsony ny famahana ny olan'ny vahoaka malagasy raha vao resaka politika no mibahana. Inona no anton'izany? Sa ireo mpanao politika ve no mahay mivoy sy mampafantatra ny olana eo aminy, ka izay lazainy sy teneniny no lara-pahamihana tsy maintsy hojerena sy hitondrana vahaolana. Dia ahoana ny fitarainan'ireo vahoaka tsy mandady arona, manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny fiovan'ny toetrandro, ka mitaraina noho ny tsy fisian'ny rano, na ao amin'ny tokantrano na eny amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manahoana ny olan'ireo mpianatra, mpampianatra, mpitsabo, mpitatitra, mpanangom-bokatra sy ny sisa. Sofa nisy ireo aina manjery isan-karazany, ahafahan'ny mponina mampita izay fitarainana sy alahelony izay. Tsikaritra tokoa mantsy, fa raha vao miteny ny aino manjery iray, mitatitra ny fiakaramidin'ny PPN, tsy miandry ela, midina ifotony ny tompon'andraikitra, manao saritsary na fanaraha-maso. Na tsy voavahaza ny olana, voapirofo fa nisy ny aino ilay fitarainana natao.
Sary hita tany amin'ny 5 taona lasa nefa ireo, ary tsy nahitana izany intsony ity 5 taona afarany teo ity. Iza tokoa moa no tsy efa nanao antsoavo mba hijerena vahaolana amin'ny asandahalo, amin'ny fakanan-keriny, ny vonolona, ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa, ka nahazo valiteny mahafapo manoloan'izany. Ny vahoaka efa malemy sy osa indray aza no tsy maintsy mitambatra, mitsangana ka mandeha andro aman'alina, anaradia raha misy veriomby ao an-tanàna. Ny vahoaka efa malemy sy osa indray no asaina miady ho an'ny tombotsoan'olo mihitsy, ary tonga hatrany amin'ny fividianana ny safidin'izy ireo, raha tsy ilaza fa tsy ny fividianana farany teo. Ny vahoaka efa malemy sy osa indray no araraotina amin'ny fahantranan-anany ka tambazana sy ampanantenaina, ary asaina manonofy atoandro. Mila mitraka, mila mandiny tena, ary mila mivondrona isika malagasy. Fotoana izao irosoana amin'ny fanovana, ka tsy ny resaka politika ihany akory no ampirisika antsika hietsika hanao rodobe hitaky fanovana, fa ny fiainan'ny malagasy sy ny hoavin'ny Madagasikara iray manontolo. Politika no famahana ny olana politika, fa mila vahana ihany koa ny olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena sedrain'ny vahoaka. Sarotra ny irosoana amin'izany raha mbola vahiny na olona mizaka zo pirenena vahiny no mibaiko. Antony mahatonga ny rehetra ilaza fa ny malagasy no tsy maintsy mamaha ny olonan'ny malagasy. Fa nitsoratra no hamaliny ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka raha ny taratasy tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ity androan'ity nizoma avy ankila no tokony ho raikitra ny fifanatrehany eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka saingy mampametry am-panontaniana araka izany no mety ho endrika izay fasafazay amin'ity indray mitoraka ity midika izao fa tsy misy asiny amin'ity fitondrana ity intsony lalam-panorenana hoy ireo solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity Nela Ranefson. Tsy anatrika ny fasafasa atao eny amin'ny antenimieram-pirenena ny gouvernemanta raha ny taratasy tonga teny antoerana androany. Tapaka tao anatin'ny conférence des présidents omaly fa nizoma fa 9 Decembre ho avy izao no ho tanterahina ny fasafasa ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka. Lamina izay nolanina tamin'ny fivoriana ny fandanina ny volavolam-pandaharampotona teo anivy ny antenimieram-pirenena androany. Ny antenimieram-pirenena tao conférence des présidents omaly dia hoe fifanatrehana fametrahana fanontaniana ny fanatrehana dia misy taratasy tonga avy amin'ny secrétaire général ity izay manambara fa ny gouvernemanta dia vonina amaly antsoratra ny fanontaniana rehetra izay apetraky ny solombavam-bahoaka. Zay ny taratasy valiny avy any vao androany taratasy fahaenina Decembre 2023 natao izy ity dia tonga taty amintsika androany maraina izao ka teny frantsay moa fa ny tena voalaza ato anatiny dia izay. Tao aorian'ny famakina izay voalaza tao anatin'ny taratasy nandray fitenenana avy hatrany ny flou niveau mera parlementaire IRD ity farany izay nanamafy fa tsy maintsy lanina ny volavolam-pandaharampotona ka anjara ny gouvernemanta ny mieritreritra raha ho avy anatrika izany na tsy. Fa raha anao commentaire anio dia lava be solombavam-bahoaka zany olona ny fidin'ny vahoaka maro ny circonscription misy azy ary olo manana ny mahizy azy no atofoloha. Tereny constitution tsika manao anio resaka question réponse ka ny hevitray ireo atofoloha tazomo amin'io ny ordre du jour apetraho eo ny question réponse ary mangataka ho laniny solombavam-bahoaka rehetra ato amin'ny antenimieram-pirenena fa adidy sy andraikitra tsika no mitondra ny hetaheta ny vahoaka amin'ny circonscription tsirairay any amin'ny mpanao tanteraka. Fa sanatry ny vava raha tsy manao anio tsika raha matofoloha dia mahazo tsiny amin'ny vahoaka izay nametraka fahatokisana amintsika.
lanaraka izany ny volavolam-pandaharam-potoana teo anivony nisy anteny mera-pirenena nambaran'ireo solombavam-bahoaka fa tsy misy asiny amin'ny tsisy fitondrana inty intsony ny lalam-pandroenana eto Madagasikara ary tsy misy fanajana izany ihany koa ny lalam-pandroenana no mamaritra nisy fanaovana ny fasafasa fa tsy famaliana ambava ny mipetraka foana amin'ny ordre du jour fa misy ny fasafasa dia zay manara-dalàna rehetra satria voalazan'ny constitution zay dia tonga manao an'izay dia ho avy eo zay amin'ny fotoana mamety azy tsy izay ny voalazan'ny lalàna fa fasafasa ny lazain'ny lalàna zay ny voalazan'ny constitution hoe misy ny fasafasa entre ny gouvernement sy ny député dia zay lalàna zay no rahana raha tandanaranotsika lany anatin'ny lahadinika nondrany ny conférence des présidents ny fametraham-panontaniana amin'ny gouvernement amin'izao fivoriana ara-potoana izao androany nandritra ny fandaniana ny lahadinika dia misy taratasy tonga avy any amin'ny gouvernement milaza izy ireo fa hamaly ny fanontaniany solombavam-bahoaka antsoratra ny fahatany solombavam-bahoaka an'izay dia tsy fanarahan-dalàna ny lalam-panorenana dia mametraka ary manery ny solombavam-bahoaka amin'ny maha-olom-boafidy mpitondra teny mpitondra ny ententan'ny vahoaka ametram-panontaniana amin'ny gouvernement amin'ireo nampiasana ny volam-panjakana sy ireo programa nasan'ny filoham-pirenena izay andrasana hitondra fampandrosoana mivantana amin'ny vahoaka ny famaliana an-tsoratra dia tsy mifandraika amin'izay ententan'ny vahoaka zay fa ny vahoaka izay soloina tena dia tiaheny mivantana mahita ny valim-panontaniana ny fanontaniana apetraky ny solombavam-bahoaka ary ny valiny mifandraika amin'izay ka nolaniana solombavam-bahoaka ny fametraham-panontaniana mivantana amin'ny gouvernement ho an'ny zao zoma ho avy izao zay ivony taorin'ny motion de censure nazon'ny gouvernement ny volana Decembre 2024 no efa nisy foana nisy fialan'ny gouvernement tariny Tsay Christian sy hiatrika ireo solombavam-bahoaka mazava ny voalaza ao anatiny nisy andiny faharoa ambizato nisy lalam-pandroenana izay milaza hoe ny fomba ampiasain'ny anteny mera ahafantarana ny asa sahan'ny gouvernement dia amin'nisy fanontaniana ambava sy fanontaniana antsoratra ny fandiniana entitra ary nisy fampiasana nisy voamera mpanao famitorana fivoriana iraika isaky ny 12 andro farafahakeliny ka anatin'izany nisy fivoriana atao mandritra nisy fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany andiny fa 7 dia atokana ho an'ny fanontaniana ireo mpikambana eo anivony nisy anteny mera sy ireo avaliny avy amin'nisy gouvernement efa zatra tsy manara-dalàna ka mitohy hatrany nisy fandikan-dalàna ataon'ny gouvernement Tsay Christian andrasana araka izany ny mety ho toy ny rarà mbola maro ihany koa ankilany ireo lalàna izay tsy tafiditra ao anatin'ny volavolam-pandaharam-potoana nisy anteny mera-pirenena ny fandiniana izany amin'izao ho avy zao araka izany no mety ahitantsika izay endriky ny fifanatrehan'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka izay sy ny mety hovizotriny ihany koa ao anatin'izay fa izany eny anivony ny anteny mera-pirenena izay ihany sika tsy mbola tafiditra anatin'ny volavolana fandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena ihany koa amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny fandaniana mandritra ny fivoriam-be ireo dossier alefany amin'ny fitsarana avo ny filohan'ny komisiona misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo eny anivony anteny mera-pirenena avy eny anivony anteny mera-pirenena hoy izy ireo sakana tsy ahafahana mitsara mandroso ireo dossier eo anivony fitsarana avo ho an'ireo olona zay manabotra ny firenena ho ireo solombavam-bahoaka nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity ny alarana evson nanapa-kevitra ny conférence des présidents fa tsy ampidirina ao anatin'ny volavolam-pandaharam-potoana ny anteny mera-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny fandaniana ireo dossier alefany amin'ny fitsarana avo nivoatra tamin'ny adievitra ny tokony hitandrovana ny fitoniana na apaisement amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao ka tsara raha eutra aloha ny fandiniana ireo lahadinika mety hiteraka dika vilana eo amin'ny fiarahamonina tapaka tamin'izany fa ny séance de questions au gouvernement ihany no tazomina tranga izay mampitaraina ireo commission de mise en accusation tsy mitovy hoy izy ireo ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ny fivorian'ny conférence de président dia nijery agnatin'ny ladinika zay tsy tafiditra dia niady zay ny ampidirana azy agnatin'ny ladinika zay nylaniana androany tamin'ny omaly zany
rehefa nivoaka tao anatin'ny fivoriana moa zany nitapaka tao dia sy tafiditra sy nampidirina. Rehefa sy nampidirina moa izy zany dia araka ny tenin'ny zareo mba hisiny fitoniana hono araka ny tanteriny ramatoa filoha teo ihany koa dia aleo tsy magnaraka eto moa zay dia mahasapategna hoe miagnatra ihany ary mandoa tena mandoa tratra amin'ny zava-misy. Fantasika tsara fa izay agnatin'ity commission ity dia niezaka foana nampiditra anazy ary hiagnatra lehibe ao anatin'ny commission izy io. Mifantena apetraka dia ity nahoana moa no enjesika ireo mpangalitra akoho, ireo mpangalitra vomanga fa nahoana manaboty ny firentseko ny zay reposiny amin'izao. Zany hoe lasa moa zany firenziolay ny assemblée nationale raha zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary maly tena miteny hoe nahoana moa sy foany ity voamary ity raha ohatra hoe ka atao karazana sangan'olona ity fotsiny zahay. Tsy izay agnatin'ny commission koa sy mahavita anasanay, vitanay anasanay ary efa nisy ny karazana hoe fanapakevitra vitanay fa ny séance plénière no olana ao anatin'ity. Zany hoe ny assemblée nationale misy ny sakana ao amin'ny haute cour de justice. Zay ivona aorian'ny fandiniana ataon'ny commission de mise en accusation nofo andiniana ireo antota taratasy amin'ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny antenimira. Aorian'izay nofo manapaka amin'ny fivoriana raha toa ka alefany amin'ny fitsarana avy ny rarana tsia. Fandaniana izay tsy mbola mety tafiditra ao anatin'ny volavolam-pandahara-potoana eo anivon'ny antenimira pirenena hatramin'izao. Fa tsy mipetraka intsony ihany koa ny fahatokisan'ny vahoaka ireo rafi-pitsarana natao hikarakara ny fifidianana. Tsy resy lahatra tamin'ny mpitondra fanjakana izay niazakazaka ny anao ny fifidianana amboletra. Ny akamaroany ny vahoaka malagasy ka tsy nagaga raha ambany ny taham-pandraisana anjara ny olom-pirenena. Nandritra ny fifidianana natao ny 12 novambra teo, hony teo anivony FES. Raha namoaka ny gazety boky politika andiany fa 4 tamin'ity androan'ity. Mitaky fanovana goavana izany rehetra izany raha tiana ny azona fifidianana andraisany rehetra anjara. Hoy izy ireo tamin'ity androan'ity. Henri Florian. Natsikafo ny FES tamin'ny alalan'ny gazety boky politika andiany fa 4 avokoa. Ireo tsy fahatombanina hitany aloha indrindra fa nandritra ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny 12 novambra lasa teo. Nambarin'izy ireo tamin'izany fa tsy nanjakan'ny demokrasia ny fanatanterana ny fifidianana. Porofo mitoaka mitedy ihany koa ny fahavitsin'ny olona tonga nandray anjara tamin'ny fifidianana. Fa teo ihany koa ny tsy fahatokisan'ny vahoaka intsony. Ireo rafi-pitsarana mikarakara izany fifidianana izany ka antony tsy namporisika ireo olom-pirenena handray anjara amin'izany fifidianana izany. Mazava moa zany fa maro ireo antony mahatonga an'ilay hoe ambany ny tapa-avitrina tanatin'ny fiodinana voalohany sy tonga dia nahalany an'ilay filoham-pirenena amin'izao moa zany. Ny antony moa zany dia maro tsarontsika tsinitsiny avy aloha zany ilay antso tsy ho fandraisana anjara na boycott no entin'ny vondrona candidat. Antony indray zay. Mety eo ihany koa ngamany hoe tsy fahatokisan'ny mpifidy ihany koa, tsy fahatokisan'ny mpifidy ihany koa ny zotram-pifidianana. Mety atsika raisina ihany koa zay antony zay. Ny fahatelo ihany koa ary zava-misy tsy maintsy sy hafahantsika ny ataontsika ny manarina zay ingana daingana ny tsy fahatokisan'ny olom-pirenena ihany koa ny sehatra politika, lafin'ny politika. Kanefa ny politika no mifehy ny zavatra rehetrarehetra iainantsika zany dia mila atao mila mamitra-pihavanana zany ny vondrona politika, ny mpisehatra ara-politika amin'ireo olom-pirenena ireo satria zay tena zava-dehibe satria hitantsika tokoa moa zany fa rehefa tsy mandeha ny politika lafin'ny ara-toekarena koa tsy mandeha, ny lafin'ny ara-sosialy koa tsy mandeha satria zay rehetrarehetra zay fitantanana ny tanàna, gestion de la cité, zay ilay politika. Dia mety zay rehetra lafiny rehetrarehetra zay nahatonga an'ireo taham-pandraisana anjara taham-pahavitrana iny ambany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny. Ahina olatsaka ambany lavitra no hindi taham-pandraisana anjara amin'ny fifidianana iny ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana trany ka ilaina ny firisonana andatabatra boribory hamahana ireo olona maro samihafa misy amin'ny tontolo mpifidianana amin'izao fotoana izao. Mila mifandinika, mila miresaka ary mila mizara ihany koa ataontsika hoe mila mizara sy miverina andatabatra boribory satria ny misy teboka maromaro ny izy le zotram-pifidianana mamey an'ilay teboka izay olana eto ny firenena zany hoe ny fahatokisana ny androm-panjakana, ny fahatokisana ihany koa ny fampiasana ataontsika hoe ny fampiasam-bola be loatra anatina zotram-pifidianana anankiray. Eo ihany koa ny ataontsika hoe ny lisy-pifidianana etsetera reny teboka reny ny vahaolana ngeza be dia fandinika indray dia miresaka satria tsy tarana izao ary tsika mbola resaka an'izay satria olana io hiverina foana ary efa amam-bolana aman-taonany ny antoko politika ny firaisamon'om-pirenena no ny sitona lakilosy mahakasika an'ireo olana mipetraka ireo dia mbola verina ihany moa ilay olana amin'izao fotoana izao fa fotoana ny angambana izao
verina indray andinika ary hamerina indray hoe inona dolo reo teboka reo azosika vany reo teboka reo mino fa tsy tena hoe mety ho sarotsarotra ny mamahana azy fa tsy ataontsika hoe zavatra tsy azo tsy tanterahana izay. Androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny fobe ny toerany FES tsy ankady fotsy ny andiany fa 430 amin'ny gazety boky politika izay niresana izy ireo mahakasika ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena ny 9 novambra lasa teo. Ity andiany fa 430 ity ny gazety boky politika farany amin'ny taona 2024 ity raha ny nambara ny tompona andraikitra noresana tao anatin'ny politika ihany koa ny toetra tokony ananan'ny mpitondra firenena ny filoham-pirenena ny solovam-bahoaka ary ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna. Vatsinazo ny fankatoavany vahoaka malagasy maro anisa amin'ny mahafilohan'ny pirenena ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao raha ny majorité silencieuse izay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo. Profo manamarina izany amin'izao fotoana ny fihazakazahany Andry Rajoelina ny velany mitady izay fankatoavana iraisan'ny pirenena izay amin'ny alalan'ny fionana amin'ireo filoham-panjakana samihafa. Henri Florian. Fandresen'ny fahanginany maro anisan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny raha ny faneho-kevitra nisy vaovam-bahoaka ny Atsimon-drano androany. Naseho ny vahoaka malagasy maro anisa tamin'ny alalany tsy fandraisany anjara tamin'ny fifidianana fa tsy maresy lahatra azy ireo intsony ny mpitondra fanjakana izay nampindramo ny fahefana nandritra ny 5 taona izay. Tsy mipetraka araka izany ny fahamerehan'ny toerany filoha Andry Rajoelina ato anatin'ny firenena malagasy. Vokatra ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha dia hitasitsapany hoe ny kandida izay nambarany ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana fa lany tamin'ny fiodinana voalohany iny dia azo lazaina hoe tsy manana n'ilay antsoina hoe crédibilité sy légitimité satria ny maro anisany tsy naneho heviny ary ny maro anisa ihany koa dia nazava ho azy ny safidy amin'ny hoe tsy handeha hifidy tamin'ny androm-pifidianana tamin'ny 14 ny volana novambra lasa teo iny. Azo raisina avy amin'izay zavatra rehetra izay zany ny tsy hananan'ny vahoaka fitokisana amin'ny mpitondra misy ankehitriny ary indrindra izay atsotsika hoe légitimité izay dia tsy manana an'izay ka tsy ho ela dia mety hisy ny atao hoe fanehoan-kevitra ataon'ireo majorité silencieuse ireo amin'izay tsy fankasitrahana ny fitondrana misy eto Madagasikara. Azakazaka ny filoha ankehitriny andeha mitety firenena any ivelany mitady an'izay ataontsika hoe endrim-pandraisan-dahatra sy crédibilité manodidina n'ireo firenena samihafa ireo kanefa dia tsy hitondra vokatra inona loatra ho an'ny Madagasikara zay. Tsy nahazo ny fankatoavan'ny vahoaka maro anisa ny hitondrany Rajoelina Andry indray ny firenena malagasy hoetrany ireo mpona politika ary manaporofo izany ihany koa ny fihazakazahany ity filoha vaovao ity any ivelany mitady fankatoavana amin'ireo firenena dehibe raha toa ka tsy nahazo izany fankatoavana ny maro anisa izany nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Tsapany tenany olanimbahoaka na manana ny fahefam-bahoaka ny filoham-pirenena izay navoaka ny ACC tamin'ny tsy ara-dalàna teo dia tsy tokony hazakazaka nankany amin'ny raisam-pirenena fa hanao inona any amin'ireo firenena maro samihafa ireo fa matoa mihazakazaka mankany dia tsy azo ilay fankatoavana atao anatiny dia mieritreritra izy hoe any ivelany izy no hanka ilay fahamarina. Amin'ny lafiny anankiray aloha mamenatra zany raha firenena ohatrantsika zao ataoko hoe izay mieritreritra ho tandalàna sy manana ny soatoavana republikana no andeha hazakazaka amina fankatoavana iraisam-pirenena tonga ho azy zany fa tsy hoe kory ianao no milingilingy mandeha mankary mampiasa vola mampiasa olona mihazakazaka andeha hankatoa ny fahefana izay tsy nomeny maro anisanao dia zay mahatonga ana miteny hoe tsy tokony fanao zany fa tokony le firenena rehefa fantany hoe nanara-dalàna ianao dia izy no mihazakazaka voalohany miarahaba ary miarahaba le firenena zay nahavita ny dingana demokratika zay lehibe indrindra ao anatina pilier demokratika izany fifidianana izany sy ny resaka fanajana tamin'ny tandalàna. Na eo aza ny fihazakazaka i Andry Rajoelina any amin'ireo firenena dehibe mitady ny fankatoavana io tsy hitondra ninonina izany raha ny fanazavana trany raha toa ka ny vahoaka maro anoisa ato anatiny no tsy mankatoa azy amin'ny fitantanana ny firenena. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity nanamafy ny fanambarany manoloana ny fanendrikendrihana ny ray aman-drenin'izy ireo. Ny kolonely Mikael izay lehibe ny fatrandroa teo aloha nampidinina amponja entsy hafa amin'izao fotoana izao. Ireo fikambana ny zanaka tandroy mpianatry ny oniversité any Toliara.
na eo azany fifampiresahana misy eo amin'ireo ray aman-dreny antandroy amin'ny fanjakana mangataka hatrany ny amotsorana azy ireo azy madiodio ny fikambanana ity hafana mpanazavana fanajana ny fampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny antandroy sy ny fitonjam-panjakana izay antenainay fa hamaha ny fitakianay dia ny hamoahana ny kolonely Randrianirina Mikael ka noho izany dia mampahafantatra ny vahoaka malagasy any mampiaitanindrazana fa indrindra ny terakandroy manerana Madagasikara fa miato ny 7 izay nomenay fa na dia izany aza dia mitohy ny fitakiana izay nataonay hamotsorana madiodio tanteraka tsy misy arakaraka ny lehibe ny fatitrandroy teo aloha i kolonely Randrianirina Mikael izahay ato amin'ny fikambanana fizatam-pioto eto amin'ny université Toliara raiso tompoko ny haja mamboninahitra izay atolotsay anareo masina ny tanindrazana masina iandroy lafomba vao hafa vetivety ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa sy ho fampivoarana ny fari-piaina malagasy napetraka ny fiarah-miasa eo amin'ny SMEC sy ny Probec ka afaka misitraka motona tuk-tuk marika TVS ireo mpanjifa amin'izao fotoan'izao ny fisitrahana ireo moto ireo izay alotsy kelikely ao anatiny 7 volana na miankina amin'ny fahafahan'ny mpanjifa ihany koa Gaeton Andriatsilavo. Vokatry ny fiarah-miasa amin'ny Probec sy ny SMEC na ny Société Malgache Mutualisme d'Épargne et de Crédit afaka misitraka moto sy tuk-tuk marika TVS ireo mpikambana ao amin'ny SMEC na ireo tsy mpikambana afaka mamerim-bola ao anatiny 7 volana ny mpanjifa ary afaka mamerina alohan'izay ihany koa miankina amin'ny fahafahany tanjona ny fampivoarana ny fari-piainan'ny malagasy ireo mpikambana eo anivon'ny SMEC ary indrindra ihany koa izay tsy mpikambana izay azo tombontsoa tahaka ireo efa mpikambana ihany koa raha manjifa amin'ireo tolotra vaovao ireo mahita karazana moto ianareo misy ny moto izay mety kokoa any amin'ny totsika hoe lavitra misy moto cross eo misy ny moto izay adapté kokoa eto amin'ny ville misy karazana moto dia izay ihany koa ny SMEC dia misy ihany koa na any amin'ny vohitra ary misy any SMEC na eto andrenivohitra dia afaka misitraka an'izay tiantsika zany ny membre tsara mariana eto fa isany ihany koa ny nampirisika ny SMEC hiara-iasa amin'ny Probec dia ny fampandrosoana ny fari-piainan'ny membre ny SMEC satria dia miasa izao dia natolotra indrindra ho an'ny membre sy ho an'ny tsy membre noho izany raha efa manjifa izao moto izao ianao reto moto reto dia tafiditra membre zany mazava ho azy ato amin'ny SMEC dia misitraka ny tolotra ato amin'ny SMEC anisan'izany ny mutuelle de santé areny tafiditra anatin'izay fampivoarana izay ity tolotra fiarah-miasa eo amin'ny SMEC sy ny Probec ity ny endriky ny fanjifana sy ny fisitrahana tolotra tahaka izao izay efa mahasintona ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ankehitriny dia efa mandeha tsikelikely izay toe-tsain'ny malagasy zay hoe hividy entana aloha tsikelikely iarahana miasa amin'ny institution financière maro izy io misy ny atao hoe éducation financière izay iarahana miasa miaraka amin'ny fanjakana miaraka amin'ny CNFI dia efa mandeha miandalina tsikelikely izay hoe toe-tsaina mividy aloha tsikelikely zay ary tsy ny eto amin'ny SMEC ihany fa nataontsika any amin'ny orinasa rahavavy arana dia efa mivoatra tsikelikely koa izy atolotra izay satria dia hita fa io anisan'ny ataontsika hoe mampandroso ny firenena anankiray dia efa miroso tsikelikely le toe-tsaina fa na izany zany ary mbola maro ihany ireo olona mbola ao anatin'izay sakan'izay fa za dia mampirisaka tsy tokony misy atahorana izany ataontsika hoe mindram-bola izany dia samy hafa mihitsy natao hoe mindram-bola sy ny mitrosa raha tsy ahivina 17 taona misehatra tao anatin'ny tahiry sy ny fanabeazana arabola ny SMEC ary faritra 4 no iasany manerana ny nosy izay ahitana masoivo mihoatry ny 17 nanamafy ny tompona andraikitra teto fa afaka mandalo eny anivon'ireny masoivo ireny izay mila fanazavana bebe kokoa momba ity tolotra sy fiarah-miasa vaovao ity ny SMEC izay tsy ahivina fa tsy mijanona amin'ny fampindramam-bola ihany fa efa miroso ihany koa amin'ny fanaovana tahiry ho an'ireo mpanjifa
izay ihany koa no hoentsika misety vetivety eo anaty doka fohy ny resaka vente en ligne na ny avatra amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ny firongatry ny afakanakeriny sy ny fanolanana any Ankazobe ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Passez un super Noël avec la super app Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Mamerina ny arabatra ny tomboka lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao an'ity ala ity. Avy hatrany dia tontolo ny avatra sy ny fanjifana no ndeha hanokafantsika izay. Tsy mitsaha mitombo ireo majifa entana isan-tsokajiny amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera indrindra ny Facebook amin'izao fotoana izao. Misy avy any amin'ny faritra maro ny mpanjifa ho ana tsenam-barotra iray eto Andrenivohitra.
Vola be ankila no mihodina anatin'izay ka maro amin'ny tsenam-barotra no mitaky ny andoavana manontolo ny vidiny entana mialohany andefasana azy. Ny tombo 5 isanjato hoatina ny taona 2024 ny mpampiasa ny tambazotra tserasera teto Madagasikara ny taona 2024 ny azakazaka nanaraka izay ihany koa ny fitombon'ireo olona manjifa entana isan-karazany amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera indrindra ny Facebook. Raha ny tarimarika navoaka ny agence We Are Social amin'ny alalan'ny Facebook avokoa ny 80% ny fanjifanetana amin'ny tambazotra tserasera ankehitriny ny mpanjifa izay misy hatrany any amin'ny faritra maro ivelana Antananarivo. Tao anatin'izay herintaona nanokafan'ny vente en ligne izay dia miakatra foana ny tahan'ny mpividy. Ny isanjato tsy afaka hiteny hoe zao isanjato na zao isanjato fa tao gamba fa misy foana ny fiakaran'ilay izy, misy évolution foana zany izy. Be da be ny demande ohatra zao androany izay vao livré tany Fort Dauphin. Ohatra zany dia alefa pary misy les clients zany manafatra pary en ligne dia izy avy eo miteny hoe alefaso amin'ity transporteur ty dia aterina any amin'ny transporteur ilay izy dia livreny amin'ny transporteur. Tanjonay zany mba tsy ampisahirana an'ireo mpanjifa. Zay ny antony nisian'ilay site en ligne, nisian'ilay réseaux sociaux satria ny hitantsika zao fiainana sarotra ny embouteillage be da be. Raha ny firafitry ny entana jifain'ireo olona amin'ny tambazotra tserasera 570 isanjaton'ireo mpikomandy manjifa entana latsaky ny ray hetsy ariary raha toa ka mihoatra an'izay ny 520 isanjato isan'ny olana ary nahazoana fitarainana maro na izany ho an'ny tsenam-barotra na ny mpanjifa kelan'ny osoka sy ny fisolokiana manjaka anatin'ity sehatra ity hatreto. Antony tsy maintsy andraisana fepetra manokana ho ny tsenam-barotra izay miara-miasa amin'ny banky ny ankamaroany ahafana manara-maso ny vola mivezivezy anatin'izay. Ny anay manokana aloha alohan'ny anaovana livraison dia efa payena ilay vola. Mapara hain'ny vola ilay izy efa miara-miasa amin'ny banque zany izay io dia mety hoe raha ohatra hoe zavatra montant ngeda be dia mety hoe virement ohatra ny ohatran'izay dia fa amin'ny ankapobeny aloha izay misy toka dia paiement par mobile money moa zany totalité an'ilay vola. Oui. Manana compte eo amin'ny Boba Banque Madagasikara moa ilay mpanjifa dia virement avy eo amin'ny compte-n'ilay mpanjifa makany amin'ny compte-ny Computec nefa antsika manao an'ilay règlement tsisy atahorana izy amin'izay fotoan'izay ary misy traçabilité ihany koa. Ankoatra ny fifanarana amin'ny tsenam-barotra sy ny banky tahaka izao, isan'ny paikady isorohana ny osoka sy ny fisolokiana manjaka ao anatin'io CAP-RINI io ihany koa ny fametrahana lamina mazava mifehy ny tontolo ny varotra sy ny fanjifana amin'ny tambazotra tserasera na ny commerce eto Madagasikara. Ny sehatra izay lasa anatin'ny gaboraraka sy tsy fanarahan-dalàna tanteraka ankehitriny ka tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana ary mampihoatra ireo izay te hiditra anatin'ny matianina ihany koa. Fa miasahirana hatrany malagasy noho ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisiany asa amin'izao fotoan'izao indrindra ao anatin'izao ankatoko ny fiatrehana ny krismasy sy ny farany taon'izao. Raha ny fanadihadiana tamina tokantrano teto Andrenivohitra tsy misitraka sakafo araka ny tokony ho izy ny ankamaroany ny tokantrano ankehitriny ary tsy misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ihany koa noho izay tsy fisiam-bola izay. Daniela Mino Arso. Miaina amin'ny vola latsaky ny $2 isan'andro isam-batan'olona izay tondro farany ambany napetraky ny banky iraisam-pirenena ny 20 isanjato ny malagasy. Mametraka antsika ho firenena farahidi indrindra maneran-tany izany. Ankoatra izay, tsy misy ny asa ary fantatra ihany koa fa manodidina ny 5 hetsy isan-taona ny tanora malagasy mitady asa eto Madagasikara araka ny antotanisany Istat. Amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy sy farany taona izao, miasahirana hatrany, tsy manako hoanina noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fisiana asa ny ankamaroany ny malagasy. Raha ny fanadihadiana natao, tsy misitraka sakafo sahazy intsony, zara raha mahita hoanina noho ny fahasahiranana ara-bola ny ankamaroany ny tokantrano tsirairay avy. Ireto farany izay efa tsy misy raisina intsony rehefa tojo fahasalamana noho ny fahasahiranana ara-bola. Vary ary miakatra be mihitsy. Vary miakatra nendrotoko-piainan'ny olona ngeny etandro tsy mihinana fa ny alina vao mihinana. Za zao mamelona zaza kamboty maty ny zanako dia kamboty ny velomiko ao. Nefa kamboty dina mafy aloha ny famelomako anazy nefa za tsy maintsy mitady hoanina. Iza moa mety eranao fanjakana amelona anao
fa tsy maintsy anao ihany mitady ny hoaninao sy ny akohonanao. Zao ny fiainana lasa tena enjana ny tena sarotra zany ny vidim-piainana rehetra zao e. Tena fa mindroso fahaterana n'inona dia tena matsapa tsara mihitsy zany hoe tena sarotra ny fiainana. Tena tsapako zao dia ny fitadiavam-bola, tena fa osa ao anatin'ny retina ny ankizy mamelona ny tena. Fahaseranana nefa mimiditra dia ny problema zany dia vola tsy misy. Amin'izao fiainana mafy, tsisy ninina tsy dako izay tena tsy dako. Raha vao tsisy dia raha ohatra ny ankizy marary ohatra dia tsisy vola nanay amin'ny fidiram-bola tsy dia misy tsony. Tsy ninaramony azo atao fa mamely tena mikaramarama dia izay kely azo hoe nino tsindraraina fa dia atao hoe tena manana ampy be tsisy mihitsy amin'izao, tsisy amin'izao dia zay zao ny azonay atao. Zay eo zany ny faliana foana zany izay kely azo eo ny andranaina. Ny aretina tapoka sy ny mandroa tapoka aloha ny etsehana an'izay dia ny finoana angamba ny atao ambony dia Andriamanitra ihany ny angatahana. Ilay ady-piainana aloha mafimafy andrakendany e. Ilay vidim-bary ny ao an'ilay aretina koa raha sanatria marary ianao dia ilay vidim-panafody koa iandrana be. Ankilany, ahina ny akarany io vidim-piainana io tsy misy hafarany. Raha mbola izao fitondrana izao hatrany no mitoetra, hitondra ny tany sy ny firenena ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Iandry Rajoelina izay tsy nahavita nitondra vahaolana, nijery ny tena lara-pamehan'ny mponina, hanarenana ny sosialim-bahoaka, nandritra izay fotoana maro nitondrany ny firenena izay ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Mbola 503 nalaina androany iray 24 tonga dia miakatra be mahitsy. Miakatra be zany vidim-piainana zao e. Rehetrarehetra mihitsy, ira vavy koa etsy amin'ny anana fa miakatra daholo mihitsy koa. Zaho aloha dia tsy nahita tompoka azafana. Tsisy olona mijery zany eto. Zay ihany no manao izay mampiety ny fiainana eto. Mba hidinan'izao fiainana midangana be zao. Raha zao fotoran'izao aloha tsisy fidinana. Izy ary manao ny atao ny dina ny zavatra hidina amin'izao. Raha ny fahitako azy aloha, vao eo ankeo mihitsy zay zao ny resaka hoe maitso ahatra. Rehefa maitso ahatra miakatra foana ny fiainana. Fa tsisy fiainana midina zany neny. No ararotiny mpitondra fanjakana io fahantrana io sy ny fijaliana ianany mponina andavanandro ka nirosoana tamin'izany ny fanomezana fampanantenana azy ireo. Fampanantenana izay efa mampametram-panontaniana ny maro sahady ankehitriny. Voalaza mantsy fa raha voalany ny mpitondra ho azo ny tambiny filaharam-be natao teny amin'ny QG. Hatramin'ny androany tsy tasoritra ny volana mpanantenana ireo mponina diso fanantenana ny ankamaroany. Zaho mieritseritsy hoe anjay vola amin'ilay izy. Dia ilay izy ve ohatra hoe mety entina any amin'ny banky hoe manan-keretina any amin'ny banky. Ohatr'izany dia izay koa zao diso fanantenana amin'ilay izy hoe zava-poana indray karty io fa tsisy zavatra azo amin'inona inona. Zay efa ela be tsy efa ho ray volana zay. Hoe hisy vola tamin'ilay karty io tamin'izay nandeha tany any Ariady hoe anjay vola amin'ilay karty. Hatramin'izao dia nefa izay mifidy manana kara-pifidianana. Tena lava be manomboka teo amin'ny vavahadin'ny ary amandro mba tonga ry akaiky ny seniany ny alavana dia efa hivoaka ny tsara sotra any ary ny alavana. Ny alavan'ny mpilahatra anakany. Mbola tsisy vola hatramin'izao. Raha ny loharano vaovao azo, maro amin'ireo olona nilahatra tamin'izany fotoana no tsy nahazo karatra hatramin'ny androany. Raha toa ka efa nandray anjara tamin'ny fandatsaham-bato, andaniana ny Andry Rajoelina ny ankamaroany. Maro ihany koa no efa nahazo, saingy tsy omeny tompony andraikitra izany raha tsy mandoro ariary amin'izao fotoana. Ahina ny mety sy ny fipoahana ara-tsosialy raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina manoloana ireo fampanantenana ireo. Ankoatr'izay ady amin'ny fiainana andavanandro izay dia mikakaiky noho ny firongatra ny fakanakeriny sy ny fanolanana ihany koa. Ireo mponina ao Mahavelo ankazobe amin'izao fotoana izao, dahalo mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika mahery ny 20. No nanafika sy nakankeriny ny mponina efa ho 2 volana izay, ireo tovavy no tena lasibatra ary angatahan'izy ireo ny volabe ny fianakaviana ao anatin'izay. Veriversaina daholo ihany koa ireo olona vototra ireo dahalo aorian'ny fandraisan'izy ireo vola avy amin'ny fianakaviana Ilariana Soniaina. Tsy matory hatrany intsony ireo mponina ny Mahavelo ankazobe amin'izao fotoana amin'ny afitsoko ny asandalo.
fakanakeriny sy fanolanana ary misy mihitsy azy ireo efa nitsoaka ty andrenivohitra ankehitriny. Tao anatin'ny roa volana izao nanao ny ataony ireo dahalo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika mitondra ireo izay saindra azy ary mitaky vola be amin'ny fianakaviana. Nandritra ny roa volana izany izay dia efa tena mijaly ny vahoaka teny amin'ny commune Mahavelona vokatry ny fanafihan'ny asan-dahalo. Efa marihana aloha fa efa tamin'ny fotoana elaela ihany nisiny ny dahalo saingy tao anatin'izay roa volana izay dia tena tafahoatra loatra ny fampiororona sy ny fanafiana ataon'ireo dahalo satria miaraka amin'ny basy mahery vaika izy ireo ary tsy mila omby na ohatr'izany fa olona no alainy zareo atao takalinaina dia izay tanàna tafiany dia izay tsy hoentin zareo izany dia ny zaza amam-behivavy dia anaparan'izy ireo ny habibiany dia tena mijaly ilay vahoaka satria matory any an-tsaha tsisy zavatra vita fa miferinay isan'andro isan'andro. Ampiasain'ireo dahalo herisetra aolana ihany koa na ireo vavy antitra sy mitondra voka azy raha ny fanazavana trany. Ireo takarinaina kosa verivery saina avokoa ireo avotsitra izy ireo aorian'ny fifampirarahana ara-bola amin'ny fianakaviana. Momba ilay fanafiana alina teny amin'ny commune Mahavelona tamin'ny atalata alina izany misy fanafiana teny Mahavelona izay dahalo teo ambotram-banina ka ho tafian'zareo moa izany tamin'ny alina. Zay za avy any ambanivohitra avy any Mahavelona dia nitsoaka izay androany maraina noho ny zava-misy any nefa ny fivelomanay rehetrarehetra amin'ny daholy na ny omby na ny fananana rehetrarehetra dia tsy maintsy lozana ilay izy no fatahorana satria tena mijaly loatra ilay vahoaka mijaly loatra izay matory any an-tsaha isan'andro isan'andro miaraka amin'ny orana dia mba miangavy ny fitondram-panjakana izay mba hijery akaiky ilay toetra raha satria tena mijaly be tsy ampy ilay izy satria ilay dahalo tena betsaka loatra dia mahalasa mampiororo ny tantsahany efa maro ireo olona efa nalainy ny vehivavy ny zaza amam-bia izay zao anisan'ilay natory tany an-tsaha dia izay no nahatonga anay hoe satria miaraka amin'ny orana foana isaky ny orana sokotroka amin'ny alina dia alohanay niakatra aloha satria lasa mijaly be ilay ankizy sy ny olon-dehibe amin'ilay inona izy teo amin'ilay matory any an-tsaha foana isan'andro isan'andro. Fotoana fanitsana any amin'ny faritra Gazobe iny amin'izao fotoana saingy miraviravin-tanana ireo mponina noho ity tsy fandriampahalemana ity. Gazobe izay isan'ireo sopotra mahavokatra varibetsaka ka manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra isatsokajy ny ijery ny zava-misy ireo mponina. Ny mpitandro ny filaminana any an-toerana izay nambaran'izy ireo fa vitsy ka tsy mahasamanohitra ireo dahalo. Fanankatoavan'ny banky iraisam-pirenena ny fanomezana vola amin'ny tetina valo faingo valo tapitrisa dolara ho an'i Madagasikara mahakasika ny crédit carbone ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana. Zava-dehibe araka izany ny fahaiza-mitantana io vola io ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena AVG na ny Alliance Voargasy Androany. Ity vola ity izay natao fanohanana sy fiarovana ny ala na ny anatiny na ny manodidina ny faritra arovana ihany koa. Mitetina valo faingo valo tapitrisa dolara ny vola hosotrahan'i Madagasikara avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny crédit carbone forestière amin'ity taona ity ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana. Ampaham-bola amin'ny 50 tapitrisa dolara izay totalim-bidin'ny crédit carbone forestière izay nataontsika soni ity valo faingo valo tapitrisa dolara ity. Natokana ho an'ny asa fiarovana sy fametrahana foto-drafitrasa iny fotony ny 20% vola ity, raha toka natao ho an'ny fitantanan-draharaha kosa ny 20% amin'izany. Mila fahaiza-mitantana sy fikojakojana manokana avy amin'ny fanjakana io vola io, ho tombotsoan'ny firenena hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena AVG na ny Alliance Voargasy Androany. Ny fitantanana an'ireny vola ireny dia efa voasoratra anaty lalàna. Izany hoe mikasika indrindra izany momba ny solotr'asa atao amin'ny fiarovana ny ala sy ny resaka haitondrana gouvernance forestière amin'ny ankapobeny, izany hoe tsy mety ampiasaina amin'ny zavatra hafa ireny vola ireny fa manjara miteraka disadisa indray amin'ilay mpamatsy sy ilay isika izany misitraka an'ilay izy. Ilay izy aloha iny ilay atao hoe fond carbone, fa misy koa ilay anankiray ilay hoe les compensation climatique izany amin'ny fond vert pour le climat izay taklitsika amin'ny COP28 ity satria tsika dia mieritreritra fa tsy tokotokony ahazo $100 millions isan-taona mihitsy
amin'ny fanarenana ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny eran-tany mihitsy zany. Na eo aza izany, mamenatra amin'ireo firenena aty Afrika fa ambany ny teti-bola-panjakana natokana iarovana ny tontolo iainana, hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Avezia hatrany. Le engagement environnementaux ataontsika zany tsy lasa lavitra hatreto. Dia fiarovana an'le ala voary ireo zany ino nanaovana ny zavatra nazahoana an'ireo 1 million, fa le gouvernance amin'ny ankapobeny mihitsy hitanay firaisamonim-pirenena ohatran'ny somary misy olana satria raha tsy teny fotsiny azy ao miresaka ny hoe ny vola panjakana tokony atokantsika ho an'ny tontolo iainana zany tokony mba misongadina fa tsy dia 0,9% budget national ny foana izay mahamenatra rehefa mijery ny fahantrany ny mpiasan'ny fanjakana any amin'ny terrain tsika ohatra tsy afaka mihetsika izy tsy afaka amin'ny miserasera izy dia tsy afaka atao zany le asa amin'ny ankapobeny amin'ny resaka tontolo iainana. Mitana ny laharana fahatelo aorian'ny Ghana sy Mozambika i Madagasikara eo amin'izay famokarana karbona forestière izay raha ny eto amin'ny kontinanta Afrika manokana. Etsy ankilany, hiatrika ny tendro iraisam-pirenena na ny COP28 any Dubai, ireo mpisehatra ara-tontolo iainana rehetra amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Andrasana ao aorian'io famonjenan'ny tendro iraisam-pirenena io ny paikady mahomby avy amin'ny mpitondra fanjakana, hanarenana ny sehatra ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala eto amin'ny firenena. Iazo ny mananjary vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tokatrano misa 50 no mahita ao anatiny ala iray ny farany herinandro teo tany Ambohitsara Est distrika ny Mananjary. Olona misa 130 amin'zato no traboana vokatr'izany. Hatramin'ny androany avelo tarainy ireo mponina noho tsy fisian'ny fanampiana ho azy ireo izay miainga tanapolo manomboka eto. Ny trangana firehetana goavana tao Ambohitsara Est, distrikan'ny Mananjary ny faran'ny herinandro teo. Trano fonenan'ny mpianatra iray no nitarika firehetana trano azo miisa 50 tafo raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana, olona miisa 130 amin'zato ireo traboina sy tsy manan-kialofana intsony vokatry ny firehetana. Ny zavaniseho tamin'ny alina sabosy iny moa dia may ny tanàna. Nisy trahona mpianatra ny andohan'ny afo. Dia sy teo ilay mpianatra zany fa nandeha nody izy efa sabosy ny andro mandray. Ny magaga nefa efa tokony tamin'ny 20 alina vao niseho ny afo. Izay zany ilay zako na tratra trano 50 zany ny may. Izay zany ny zava-misy hatramin'izao. Hatreto aloha tsy mazava ny antony fa na afo tampatana anazy tao tsy maty na nisy olona nandoro fa vao nomboka agnano fa naidahidena zareo amin'ny larobia maraina. 3 andro aty aoriana tsy mbola nisy ny fanampiana ireo traboina ireo raha ny fanazavana trany. Ireto farany izay tanampolo tanteraka ankehitriny. Tena ilain'ireo traboin'ireo moa fotanao fa ny fanaka rehetra ny kojakojan-dakozia zao dia potika daholo. Ny kahie ny mpianatra dia potika daholo satria andro fianarana io sisy nombana azy an-dakilasy mitsika. Izay zany le zavatra atao dia eo teo moa ny sakafo dia efa raha efa levilevy ny agny dia mila dimilaina maika koa zany le resaka sakafo. Izay zany tena ilain'ny vahoaka sy ny mponina izay traboina any aminay agny zao. Mbola tsy misy hatran'izay fa mbola fanadihadiana fotsiny ny ataon'izareo dia fitesim-bahitra tany bazary namboarinay tamin'ny commune izay mba tokony andagondagona vola izay olona tokony mba mamesa amin'izay foiny aloha mba mijery ny sahirana. Ny afatra ampitaina ho an'ny vahoaka moa zany dia milary ny mampionina ny vahoaka izay traboina aloha. Mampionina satria traboina Andriamanitra zany vavazana. Ka ny mpitondra zao dia miezaka mba mikarakara ihany magnano soavy amin'ireo izay manan-katao sy manam-pahefana mba hitondra izay foiny ho anay izay traboina ity zany. Izay zany ny afatra mba tokapitaina aminareo ato amin'ny mpiasan'ny radio. Ireo mponina tao an-toerana noho ny fandrimbona namon'ny afo tsy mbola fantatra tretony ny atombohan'ny loza izay hanaovan'ireo mponina antsoavatrany. Tontolon'ny fanatanjahantena misedra olana ireo ankizy malagasy misehatra amin'ny taranja baolina kitra amin'izao fotoana izao, indrindra ireo mikasa ny velatra ao anatiny sehatra matianina hoy ny filohan'ny FMF na ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra tamin'ity androany ity. Antony io ny tsy fampino ny foto-drafitrasa sy ny tsy fisian'ny fampiofanana ireo mpanazatra raha ny fanazavana Christian Dimby.
manana talenta fahaiza-manao sy finiavana te hivelatra eo amin'ny sehatry ny matianina ireo ankizy malagasy misehatra ny baolina kitra eto Madagasikara, saingy tsy ampy ny tohany avy amin'ny fanjakana ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra androany. Isan'izany ny tsy fampian'ny foto-drafitrasa fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny fampiofanana ireo mpanazatra raha ny fanazavana. Ya fantatsika tokoa fa tsika eto Madagasikara somary sahirana amina resaka terrain. Anisany izany zay, anisany ihany koa ny ataontsika hoe ny formation izay tokony ho atao ho an'ireo entraîneur, ny président club sy ny sisa zany rehetrarehetra zany ho hatsaraintsika ary ho hitantsika efa mandeha moa tsika izao ny fanaovana formation ho an'ny ankizy dia miakatra ihany dia mino aho fa ho tratra ny tanjona ary mbola isaorako manokana ihany ny FIFA izay manampy arabola an'ity tetikasa ity fa tena tetikasa izay tsara indrindra ao anatin'ny taona jusqu'à 2026. Tsy mena mitamin'ireo mpilalao vahiny ireo ankizy malagasy misehatra ny baolina kitra, saingy mbola sarotra ny velomana amin'ity asa ity raha ny fanazavana hatrany. Ny ankizy aloha zany efa voaporofo hatramin'ny ela zany fa tsy mena mita ny any ivelany zany ny ankizy malagasy. Voaporofon'ireo zaza mandeha any an-dafy matetika mitondra vokatra reny miverina eto Madagasikara fa ny zava-misy zany eto Madagasikara dia ny hoe rehefa mihoatra n'io taon'io amin'izay izy mandrapahatonga anazy tena lehibe eo zany tsika eto Madagasikara no somary latsaka kely dia misy ny différence rehefa avy eo satria ny any ivelany manao zavatra foana izy. Ny carrière zay moa zany dia mbola any ariana any zay tsy azo lazaina hoe sarotra ny miteny hoe tsy maintsy ho lasa zao ilay izy dia tsy maintsy ho lasa zao fa io miankina amina zavatra maro be ny carrière-na footballeur. Nisy androany ny fanolorana ny tetikasa TDS FIFA na ny trandraka talenta ho an'ireo ankizy mpilalao baolina kitra latsaky ny 13 taona tetsy Alarobia. Tetikasa izay natao hanomezana fampiofanana ireo ankizy ho matianina eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay. Tanjona napetraka ny atrehan'izy ireo ny kanina na ny lalao fanintsanana ny tompon-dakany Afrika amin'ny taona 2024. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena vetivety. Miaina anaty tahotra sy fijaliana efa jakan'olombelona intsondro palestiniana hoy ny fanambarana nataony Haut Commissaire aux droits de l'homme eo anivon'ny firenena mikambana. Takina ny ampitsarana tsy misy atakandro ireo eritreritra na ho an'i Israel zany na ho an'i Hamas ihany koa. Eo ihany koa ny amitsorandreo Gadra sy Takarnaina. Antso anefitra ankilan'ireo raha ny zava-misy mitony daroka bomba avy amin'ny rotonda. Tsy marako ireo toeram-pitsaboana mitondro isan'ora ihany koa ireo maty. Etazonia izay nilaza fa hitondra fanampiana ara-tsakafo sy fanafody manoloana izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity amin'ny anaran'ny ekipa ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV rehetra. Nitondrako ny teny fisaorana ho antsika rehetra nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tamin'ity alina ity. Mandrapitafa ho amin'ny rapitondray tompoklasy tovavelo matompo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.